vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik Ampunyang palay Aminira miaraba tsika menaka vy atrany tafahoana etondray anio a mitondra tsika ao anatin'ny lesona lehibe ao anatin'ny telo hoe loharano nozina sa loharano pitahina misy an'ireo karazana toetra zay miantso ozina karazana toetra miantso fahasimbana miantso fampotehana miantso faharavana ary zay no ampianarina amintsika rehetrarehetra hoe inona ny mahatonga ny olona mahantra tampoka inona ny mahatonga ny olona potika tampoka inona mahatonga ny fiainan'ny olona tonga de rava ary tsy tafarina tsony satria misy karazana fiainana tompoko tena tsy tafarina tsony tsy tafarina mezaka miarina fa tena tsy tafarina intsony ary anisan'ny zavatra nyresahako atramin'ny maly tamin'ny farany teo ny resaka fiavonavonana ny fiavonavonana ny oabolana toko fasivy am'roapolo andiny fatelo am'roapolo zay efa nivakiko farany teo de averiko vakina manao hoe ny fiavonavonan'ny olona no ampietry azy fa azo voninahitra kosa ny manetry tena ny fiavonavonan'ny olona no ampietry azy fa azo voninahitra kosa ny manetry tena de atao amin'ny le petera voalohany toko fadimy de hoy izy petera voalohany toko fadimy andin'ny fadimy manao hoe ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa de manekeny lo olona eny samy misikina fanitretena ianareo ka mifanompo fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona Andriamanitra no manohitra ny miavonavona ny mpiavonavona fa manome fahasoavana kosa ho an'ny manetry tena zay tenin'Andriamanitra zay a misy zavatra anakoroa no entin'ireo no ampianariko aminao androany makasika ny avonavona efa ndresako teto maly fa ile toetra miavonavona io a tena manakana mahatonga anao mahatonga ny olona tsy afaka hanampy anao mihitsy io avonavona io mahatonga ny fiarahamonina mametraka anao itokana irery mametraka anao itokana irery ny fiavonavonana tompoko tsy voatery volokoditra ny fiavonavonana tsy voatery finoana hoe inona finoanareo musulmane sa chrétien sa secte sa inona tsy zay ny fiavonavonana tsy voatery ho fahaizana fa ny fiavonavonana tena toetra ao anaty ao toetra ao anaty ao misy olona hafa mihitsy mivolokodina mety ho mangamanga izy mety ho maintimainty izy mety ho zarazara izy mety ho fotsy be izy mety ho fotsy be mety ho sanatry le varira reny koa ary izy fa izao manana toetra izy tena tia mifandray aman'olona tia mifandray amin'ny olona rehetrarehetra mifandray amin'ny olona rehetrarehetra ary ny olona koa mahay mifandray aminy fa io zany tsy voatery hoe satria ry fotsifotsy de miavonavona satria ry mangamanga de ohatr'izao koa satria ry zarazara de ohatr'izao non toetra ao anaty tsy voatery hoe manana diplôme bac plus 17 na plus 5 na plus 10 de miavonavona fa misy olona manana bac plus 10 fa tena manetry tena tsara mahay mifandray aman'olona fa misy olona tsy manana CPE tsy manana izy na de diplôme ray fa de miavonavona
miavinavina ary zany rehetrarehetra zany nefa nyteneniko taminareo fa nampianariko tetomaly fa mibloke farinambadiana mahatonga anao mitsatoka hoe tsisy afaka nambady anao zany na lehilahy anao na vehivavy sahirana ny olona sy ny olona ave anambady olona miavinavina zany mahatonga anao hoe na de efa ao anatiny ady mafy aza tsisy mpanampy avelan'ny olona iady rery eo ianao avelan'ny olona iady rery anao raha tsisy manampy anao satria manana toetra ianao zay miavinavina mbetabe za mahita zavatra ohatra zany mihitsy amin'ny eny amin'ny fiarahamonina eny moa zany de mahita karazana olona manao an'izay de tsy ahoatrinao hoe izy araky ny teniko teto tamin'ny fampianarana farany teo mba halalan'ny olona fa ambony izy de tsy manao bonjour na atao bonjour izy atao hoe manahoana izy de zara raha mamaly zara raha mahita an'izany atao fiarahamonina misy anahy eny manodidididina eny izy sady tsy mirabanao no arabaina ndray izy zara raha mamaly fa reny karazan'olo reny mbola averiko aminao ihany fa eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainana tompoko misy foana le hoe tsy ampozina misy foana le hoe tsy ampozina ary io zavatra tsy ampozinao eo amin'ny fiainana io mety any amin'ny fahasalamanao tampoka io mety ho accident io mety ho loza tampoka amin'ny trano io mety olona manafika anao io mety zavatra tsy araky ny eritseretanao mifandisy tampoka amin'ny fiainana io fandisy tampoka amin'ny fiainana eo akaiky eo ohatra misy eo akaikinao ny avocat eo akaikinao eo ny mpitsara misy mpitsara eo akaikinao mety misy commissaire fa ianao le tsy tia mifandray aman'olona de oleo de tokony hanampy anao io commissaire de police io aminatin'ny adinao repas ilalana ireo fa satria ianao le tsy mbo mifandray aman'olona de opportunité ho anao zany zany misy olo le fiarahamoninao olona technicien de man misy mpanao gazety ifandraisako reny mpanao gazety reny misy olo le tsy fantatra izy olona ambony eo amin'ny fitsarana mifandray aminy satria tsotra le antony indray andro any za mety mila an'io mpitsara io mba na de tsy hoe anao kolikoly ary fa mba mila torohevitra inona ny tokony ataoko tompoko io avocat zay itsikitsikiko isan'andro indray andro any mety mila azy satria misy problème amina lalàna za tsy mahay lalàna misy fotoana izy mety mila io commissaire de police eo anilanilanao io indray andro any mety misy olana tsy voatery anao fa ny zanakao iavina ianao nefa tsy mifandray amin'io nefa izy eo akaikinao eo zany no miteraka problème za zao ohatra pasteur ertina mpandroka devoly ny asako mivavaka ho an'ny marary misy karazana olona tsy tokony andehany amin'ny hôpitaly izy raha makany amin'ny hôpitaly izy tonga de malany 35 millions am'le aretina nefa io aretina mahazo azy io asana devoly mandehandeha anatin'ny kibony asana devoly any anatin'ny lohany heriny maizina any anatin'ny lohany io le izy manofo ratsy isan-kalina sy le misy fanahana taotahotra manarona azy de mahatonga ny zanany mandositra lasa mitrifana le zanany satria misy devoly mampatahotra de iny entiny ary an-janamasina ary amin'ny 18 tsabony nefa délivrance indray mandeo de sitrana io ambala velona io délivrance indray mandeo de afaka fa le miavinavina inona nde ifandraisako am'izay pasteur ana secte inona ny ifandraisako am'izay pasteur ana reny fiangona zany raha zay ny anay komba manana ny anay zay komba jengrereny de mahalany 40 millions nefa le lany 40 millions vidianana fanafody itsabonan'io ambala velona io na le olona lasa dala io tsy hoe sitrany le olo izy le olana tsy sitrany fa calme fotsiny le olona de calme le calme eo le démoni ao anatiny satria ny mena pile de calme de afaka ray volana io mietsika andray fa le avinavina de tsy vitanao ny mifandray amin'ny olona de tsy mifandray amin'olona anao de avelan'ny olona komboka ny olona kombo vitady fahasairanana aminao
zany tompoko ny fiainana eto ambonin'ny planeta tany ka ny olona rehetrarehetra raha vao milatsaka ao anatin'izay avinaviny zay de miady rery amin'ny fiainana ka izy ianao niady rery amin'ny fiainana ka ho tafavoaka za raha lazaiko anao za ty pastera heritiana ty mba mifatapatatry ny olona ihany mba malazalaza kely ihany mba manana ny zavatra ny hoe veriko fahananako ihany a fa za tompoko ampanetretena ny tenenako anao fa za tsy mahavita teny zany tsy maintsy mila olona anampy a tsy maintsy mila olona ifandraisako rehefa manana olona mba misy olona ambony karazan'olona ambony mpanao politika io mba mifandrairay amiko tsotra le antony za manana ny finoko za manana ny fiangonako za manana ny maizy a fa za tsy maintsy mila ihany ko mifandray amin'ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe za vaony oloko de tsy mifandray amin'ny katolika fa ianina ho ny katolika non za mifandray amin'ny olona rehetra satria zay mihitsy ny toetra hitahin'Andriamanitra ary afahako mandeha lavitra ny afahako mandeha lavitra de ny fifandraisana amin'ny olona rehetrarehetra ohatra mitsofoka manamboatra taratasy raha malala ny fanamboarana taratasy eto Madagasikara fa tsy mora manamboatra taratasy amina birao sasany tokony vita adiny roa io taratasy io na tapakandro afaka ray volany voavoakany afaka ray volany voavoakany any amina birao sasany any fatatsika zany fa nole mba fifandraisanao aman'olona ianao le mamanetry tena de mba mivoaka ara-dalàna amin'ny tokony ho izy mivoaka ny ara-dalàna amin'ny tokony ho izy io taratasy io zany ny tombotsoa zany ny tombotsoa am'le hoe miala amin'ny avinavina fanetretena fifandraisana aman'olona fifandraisana aman'olona ny ary efa mba ohatra hoe misy zavatra ataoko zavatra vidina mividy zavatra na manofa zavatra satria no mba manana relation aman'olona mba azonao am'le fomba tsotsotra mba moramora mba miavaka tsy voatery hoe mitovy finoana aminao ny olona mitovy fiangonana amin'ny olona tsy voatery mitovy fiangonana amiko daholo ny olona rehetra fa fantatry ny le paster heritiny iny ohatra zao ny toetrany mifandray aman'olona iny manetry teny iny manana fitiavana iny de mba mahita fitia aman'olona koa anao de mba misokatra ny lalana fampianarana lehibe raha lasaina baviny miala amin'ny fiavina vonana ary andraisanao tombotsoa goavana zany ny mahatonga na ohatra zao akoatra ny finoana ananako akoatra ny vavaka ataoko akoatra ny ara-panasy ny famezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra de anisan'ny toetra lehibe anisan'ny manosika afahako mananga ny zavatra ngezabe amin'ny asan'Andriamanitra ary mivelatra sy mampandroso ny asan'Andriamanitra de le toetra misy sokatra amin'ny olona rehetra toetra tsy misy avonavim-panahy za de anisan'ny olona mailo za anisan'ny olona matotra za anisan'ny olona tsy mivazivazy amin'ny fiainana fa tsy midiky zany fa hiavonavina aman'olona raha mpitatana orinasa ianao manana tsena ianao raha mitaizakizy ianao raha mitondra olona ianao ka leader anaty spirituel fa leader mpitarika olona gérant na orinasa ianao directeur na orinasa ianao raha nabavy raha la raha te andeha lavitra ianao de resio ny avinavina aty amina fitantanana tokantrano tompoko aza ampianarina hiavinavina ny zanakao aza ampianarina ny zanakao hiavinavina zay toetra efa nanananao na toetra ratsy nananao aza ampianarina amin'ny zanaka hoe zao ny fanaovana azy za vao mahita ny zanako miavinavina de teneniko ajanona tandray mo aza miditra am'izany toetra zany aza miditra am'izany toetra zany tsy hoe zanaky paster heritiana de zao de tsy ahifandray aman'olona de non misarika aman'olona mifandray aman'olona kanefa ny mitandrina ihany ko mailo araky ny teny toriteniko teto maly ny fanaovana bonjour aman'olona ny fanaovana hoe manahoanareo tompoko tsy voatery ho any an-tranon'le olona ianao de hinana ny haniny efa tena za mo sarika zany za mo mifandray be fa za tsy miafafa hiditra atao amin'ny tranonareo de mipetraky eny ambony fandrinanareo de miovary non tsy zany fa na de moindre geste raha ozy izy tsika moindre geste hoe mba hanehoana ilaina zany amin'ny fiainana
ilainy zany am'saina fifandraisana tepoko karaha zay androany voalohany fa anisan'ny lehibe a de le ty atao mipetera voalohany ty toko fahadimy andininy fahadimy hoe ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa de manekeny le olona eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanimpo fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona enoy tsara Andriamanitra manohitra ny fiavonavonana ty anisan'ny tena grave be tompoko akoatrany hoe relation aman'olona zay potiky rehefa miavonavona ianao de misy tontolo ara-panahy mihitsy Andriamanitra mihitsy no miteny eto tontolo ara-panahy Andriamanitra manohatra ny mpiavonavona safia zany na afabela ary ianao satria am'le avonavona taonao aman'olona io de afabela foana ianao satria mety hoe tsy rarahako zany fa za manambola de tonga de piheko daholo fotsiny ny hafa za na tsy anina raha ny relationko aman'olona piheko vola de azonao pihena vola io fa ny grave be tena misy tontolo ara-panahy ao ambadika le izy ary Andriamanitra tsy azonao pihena vola ao ange le olana raha lasaina bavy malala le izy tsy resaka fifandraisana maha-olombelona fotsiny fa tena lasa misy ara-panahy ka hidiran'Andriamanitra mihitsy lay fiavonavonanao Andriamanitra mihitsy no miditra tseratra ka iza moa ianao niady amin'Andriamanitra iza ianao niady amin'Andriamanitra eo ny grave be eo ny grave be satria anao mety manana milliard manana tomobile maromaro manana villa maromaro de hoy izy ianao hoe tsisy dikany zany pasteur tsisy rarahiko an'zany nivadiko olona ambony eto amin'ny firenena ka raha mambadiko fotsiny ny 80 millions manapoka affaire izy ny ray mandeha tonga de 2 milliards 500 millions pasteur tsisy idirana fiainako am'zany za raha ohatra hoe maty ny tomobiliko eny amin'ny arabe tonga de mipaye 500 000 atoseho a raha anao zao ka na miavonavonako ary commissaire meko 5 millions tsy maintsy mitsikitsiky amiko iny tena miteny aminao a ovainy toetra raha vonon'Andriamanitra tampoka moa ivadinao io de ahoana ivadinao le ireharehanao fa manapoka 2 milliards 500 millions io fa za nge tompoko mahita an'izany foana mahita an'izany foana fa any amin'ny tena point vital anao ny kitian'Andriamanitra any amin'le tena marary ianao ny kitian'Andriamanitra ao ianao vao tsy atraka intsondry ary hitan'ny olona mamangy anao ianao vao gaga hoe reto le olona niavonavonako reto le olona tsy nasiko vidiny reto le olona tsy nasiko lanjany ary le nirerianao mihitsy le voara be endriky ny sa le nirerianao mihitsy fa tanjaka ao iao no kitian'Andriamanitra voalohany io zanakao lahatokana izay sy tiavanao any andafy io no pehan'Andriamanitra voalohany satria le izy tontolo ara-panahy ka rehefa vitanao niala teto nozy izy anao hoe ialako daholo vitako daholo ny miavonavona aman'olona voako daholo reo fa reo ndray tsy makay izy Andriamanitra ny tsy azonao ialana ary raha vao resaka Andriamanitra zany ka miady amin'Andriamanitra de any amin'ny laingony foana ny tsy maintsy voadona any amin'ny laingony raha lahasiana bavy a aza misangoloza Andriamanitra ozy izy ny tena Andriamanitra eo Andriamanitra manohatra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena ary Andriamanitra tsy azo vazivazina ozy izy any amin'ny Galatiana Andriamanitra tsy azo vazivazina fa zay afafin'ny olona nojinjainy aza mieritreritra an'izany hoe mpanao politika malaza aza mieritreritra an'izany hoe za tanakavanany ato amin'ny fitondrana na za ndray mpanatoko mpanohatra malaza za manana milliard za manana ohatra mipetra tsara fa ny fiavonavonana mialohan'ny fahasimbana ary raha Andriamanitra miady anao indray mandeha any amin'le tsy apozonao any amin'le tsy apozonao any ny kitian'Andriamanitra mba hampanetry tenanao indrindra moa le hoe fiavonavonana ara-pivavahana misy amintsika mankoriavana zany nge no tandremana tsara hitanareo
azonao enjehana daholo ny mpitondra fivavahana rehetra, azonao aratsiana daholo ny mpitondra fivavahana rehetra, azonao ambanina daholo ny fivavahana rehetra, ny fivavahana ny fivavahana. Fa za tena manome conseil tena amin'ny anaran'i Jesosy de manome fananara conseil anao hoe melohany anambaninao fivavahana iray, melohany anaovanao tsinotsinona pastera iray sy mpanompon'Andriamanitra iray, de fakafakao tsara aloha momba azy, fakafakao tsara aloha ny momba an'le fiangonana hiavonavonanao sy akalainao io, sy lay Andriamanitra hivavahany hidiavanao, fakafakao tsara aloha io hoe izy ty fiangonana halako bika tsy tiako tare ty, ino ty fiangonana ty na le pastera, fakafakao tsara aloha fa sody miady amin'Andriamanitra ka sody mba Andriamanitra ihany naniraka ny olona io manko ange tsy maninona raha ohatra izy ka le tena pastera sandoko reny ange ny asinao tsy maninona ane zany, raha le tena fivavahan-diso reny ange ny tena halanao tsy maninona, raha le tena fivavahana tena mpangoro-karena sy le tena mpanambaka vahoaka sy le tena misy demony sy le tena afetsifetsena sy fisolokina reny ange le fivavahana halanao tsy maninona, fa raha sendra ny hoe tena fivavahana avy amin'Andriamanitra fa noho ny onoon'ny olona fotsiny, endrikendriky sy resadresaky ny olona tsy mahalala nininona akory sy zavatra tenitenen'ny olona any ambadika any fotsiny, de iny ko ianao fa miavonavina de makahala de manendrika de manaratsy, so de hifandona amin'ny poto, so de hifandona amin'ny tolana. Za manokana za pasteur Hertina, raha vao misy olona enjehan'ny olona na fivavahany tontolo ara-panahy io, mamakafaka aloha. Za lazaiko anareo fa mamakafaka tsara, ohatra zao ohatra hoe silamo, misy ny fivavahana kristianina de misy ny silamo, de aty amin'ny tontolo kristianina zany tonga de maka ny sasany any akamarony misy pasteur tonga de halako fotsiny zao fa silamo hoe, tonga de tsy mifandray fotsiny zao fa silamo hoe, tonga de miady fotsiny zao fa silamo hoe, azafady za pasteur Hertina tsy maintsy mamakafaka, inona moa zany le tokony akahalako an'le silamo, ary inona lay tsy hitovizako aminy, inona am'le fivavahany ny tena ratsy, ohatra zany, ohatra ny azy zany, ohatra zany, inona am'le fivavahany tokony akalako azy, za mijery an'izany. De raha misy zavatra tsy mety tokoa de le zavatra tsy mety ataon'iny no akalako azy, fa tsy le olona. Témoin de Jéhovah ohatra, témoin de Jéhovah, ny akamaroan'ny kristianina sy ny fiangonana mifona, fiangonana protestantisme tsy tia témoin de Jéhovah, fa ho ana za manokana pasteur Hertina Randriary Malala mamakafaka aloha melohany hojereko aloha inona le antony tsy hitiavako azy, inona ny baiboly ampiasainy, inona am'le baiboly ampiasainy sy le zavatra toroiny ny tokony anenjehako sy akalako azy. Zany tompoko fa tsy hoe vo hoe témoin de Jéhovah de fa mifangaringariky, satria ry katolika de mifangaringariky, satria tsy FJKM de mifangaringariky, satria tsy secte de halako bika tsy tiako tare, satria tsy anina de mifampiavonavina, non, dinihana zany. Za raha resaka firazanan'olona, fiavian'olona na firazanan'olona, mialohany akahalako an'ireo olo reo aloha sy ny volokodiny na ny firazanany, de ino tsy maintsy tsy manadiady a, inona moa tsy tokony hitiavako am'reto olo reto ary inona ny tokony akalako azy. Zany ange izy io raha lasy anabavy malala eto tena mananatra mihitsy atsika le efa nahita an'izany imbedabe tompoko, nahita an'izany imbedabe teny amin'ny fiarahamonina, azavady mba miteny kely an'ity zavatra ty resaka volokoditra, ndraindray mahita an'ireny karazan'olona ohatra ny pozipozina snobinobo reny,
de mahita ny zanak'olona le manambady izy reny viaky ny alaina vady a olona ohatran'izao reny ny volokodiny a ohatran'izao ny fiaviny reny viaky ny alaina vady reny ve ny alaina taranaka amin'io ny zanany mbola tsisy manambady a ny zanany mbola tsisy manambady fa mahita an'le zanadravavy ny zanaky ny kozina ny zanaky ny cousin fialavy ely ty poka ny masony lany olona ohatry reny ny alaina vady a sy ny sisa satria ohatry ny hoe sonobinoby na anambady am'izay zanany rehetrarehetra tompoko izy dimena-da fa arakaraky le nieritseretana an'le ny fahaizany vava le mahay vava am'le ny teniny an'ny hafa hoe reny ve ny alaina vady izy dimena-da nanambady rehetra ambany lavitra ary ratsy lavitra no le nieritseretany an'le nanaovany an'le vavan'olona taloha reny le volokoditry le olona tsy tiany mihitsy reny daholo nalain'le zanany dimena-da de valalaniny ianao fa de le fiavin'le olona le tsy tiany daholy no lasa vadiny janany rehetrarehetra ka ny miteny ozy izy tsy atao be ozy izy le fitenenana sa izy iny tsy atao be fa ny mamerina azy ny enjana raha lasany abavy malala tandremo fa risaka tontolo ara-panahy de gaga tena varina hoe arakaraky ny nany anjehany reto fianakaviany reto an'le olona tsy tiany reny daholo ny lasa vonantony tontolo ara-panahy io tontolo ara-panahy io tompoko ary tsy azonao idivirana aza miavinavina ary raha manana ty problème momba an'izany ianao tena eninao hoe eninao le tena za miteny anao manatona n'Andriamanitra amin'ny beba misy loharan'ozany zao zao mifiainanao potika total rava total tsisy nininona mihitsy satria tena potika ny fifandraisanao aman'olona ny fifandraisanao mivonanto rava satria tafiditra ao anatin'io problème engrenazy na avonavona io ianao potika ny arabola avelan'olona itoka monina rery ianao fanambadiana rava tianangana anao ny tompo eto amin'ny mapasteur heritena randriary malala tena miteny aminao hoe zany ny antom-pisina itompoko tianampy anao zay raha efa tonga eo misehatra lefa hoe rava ianao potika tsy mahita tao tsony verevitra za miantsoanao amin'ny anarany saosy andao ivavaka aza miavinavina ajanony ty fijerena volokoditra fiaviana finoan'ny olona ty misy aminareo reo ny tena problème tokony ho sitrana amin'ny aretina anena hoe tokony ho afaka amin'ny asana devoly mazo anao fa ianao miavinavina le vaony oloko mihitsy tsy tianao pasteur ertina tsy tianao nefa tsy fantatrao akory ny tena momba tsy fantatrao ny tena momba fa le resaky ny olona fotsiny hoe reny ohatry zao reny ohatry zao reny ohatry zao de ino no miletika ho atsainao de miavinavina fa raha mba fantatrao mantsy ny tena toerana misy anay ohatra zany resako zany tosizinao havetsy zany be da be nge ny olona tonga tao am-piangonana tao amin'ny fiangonana tandremako pakala mpanenjika ana mpanenjika amin'ny fivavahako fa rehefa tonga ao de tonga saina hoe arakaitsy zany ka le atoko aitsy zany le ato ary tena tsisy an'izany ny ato ay le tena mifanohatra am'zany fa ny entin'le avinavy de tsy te iaino de misy amintsika tokony ho vonjena tokony ho sitrana amin'ny aretiny tokony ho délivrena tokony ho afaka ary ty fandarany ty manafaka anao ty toroteny ty fa zay le problème misy avinavina de io enao tsy afaka eo io fa de problème ny tompony ahitanao te anasanao amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny valo sasany maraina tsy reraky zay manasanao ampitiavana ary tsy clientélisme fa ny rano tompo zay ivavaka ao anao sy tonanao eto amin'ny mongo ty andrefa nambojanahary na 3 frères andrefa nambojanahary eto amin'ny temple de la foi bypass manerana ny trano fivavahana vao ny oloko eraka Tananarivo amin'ny sabotsy ho avy izao mbola very koa ny farao avy anao amin'ny sabotsy ho avy izao raha manana akanjo fotsy de manova rehefa tsy manana na mainty na mena na manga anaovy daholy fa raha manana de manova akanjo fotsy amin'ny valo sasany maraina ty fotoana ty ivavahako anao anaovako délivrance ao anao hitahinanao sy ny akonanao ny tompony ahitantsika veloma topoka Vahony moloko Vahony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka
na délivrance saenzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandeha tantety mba azy Aku nanisik Ampun yang pandai